raha misy ankehitriny zao ny mahitsy fijery observatoire eto Antananarivo renivohitra ny avy any amin'ny faritra atsimo, ny avy any amin'ny faritra atsinanana ary ny avy any amin'ny faritra avaratra. Zany hoe lafivalon'osy zany mitambatra ao anatin'le plateforme mahitsy fijery no manao an'izao fanambarana izao. Ny fanambarana iraisanay dia atolotra ny zandry zanaka hihaja ny iteny azy. Sotra tompoko. Sotra madame. Fanambarana. Eo anatin'ny teodarara politika misy eto Madagasikara dia mahitsy ny fijerinay satria efa misy Premier Ministre voateny reto ka mba ialana amin'ny tebotebom-bahoaka atsangano aingana andriamatoa Premier Ministre ny gouvernemanta mba ialana amin'ny fikatsoana raha-mpanjakana sy ny sosalim-bahoaka ary ny amin'ny setra ara-ekonomika. Ataovy mazava nefa ny tondrozotra sy ny paikady hitondrana ny firenena ho any amin'ny fanovana ny rafitra ny takin'ny tanora zandry sy ny re malagasy zay niarany taky tamin'izany fotoana zany. Mila paikady mazava mitondra any amin'ny repoblika vaovao ny firenena. Firenena irantsika malagasy manana ty Madagasikara ty. Ka izay indrindra ny mahasara-piaro anay amin'ny ankehitriny sy ny hoavy. Noho zany, mba ialana amin'ilay krizy miverimberina eto amin'ny firenena, aleo isy lalam-panomrena maromaro isafidianan'ny vahoaka fa tsy fitsapan-kevi-bahoaka no atao. Zany hoe élection constitutionnelle no atao fa tsy référendum constitutionnel. Andao ataontsika tena fampiavanam-pirenena marina no atao eto fa tsy fampiavanam-pirenena no mbitsy na sarintsariny fotsiny satria indraindray tsika mody miavana mifamina rehefa tonga ambony latabatra rehefa ve nefany mifamadika ihany ao teoriana zany. Ka mba ahafahantsika rehefa manatanteraky ireo voalaza reo ampilaminana eto amin'ny nosy miantso ny sirairay ny tenanay sy ty vondrona misy anay ity ho amin'ny tombontso am-pirenena atsahary tompo ny fiantsina sy ny fanakorontanana amin'ny endriny rehetra satria malagasy samy mijoro ho tompona andraikitra isika tandrovy toy ny anak'Andriamaso ny fihavanana maha-malagasy atsika. Misaotra tompoko vavy mankasitraka tompoko lahy. Misaotra. Atsangano aingana ny gouvernement ny Prime Ministre Eritsalama Andriamasy Rajaonarivelo. Atsangano aingana be satria mila mitohy ny raharahan'ny firenena manerana amin'ny faritra. Atsangano malaky be ny gouvernementa mba ahafahantsika miroso makany amin'ny fanovana rafitra. Zay le voalaza teo. Lalam-pandrenana zany larazany fanovana rafitra zany. Samy manana ny rafitra tiany eritreretina ho ajoro ngamba ny mpitatra ka aminay dia samy tokony hamolavola lalam-pandrenana. Dia izay no isafidianany malagasy amin'ny fotoana farany. Ny rehetra dia samy tompony tanindrazana. Nareo everitsika ankehitriny fa diso aza. Malagasy reo. Zay ny antony ny antsony zandriko teo hoe fampevana pirenena tena izy zay midika ho fanorenana ifotony. Zay ny lazainay teo. Tsy mira velively zany hoe tsy maty manota. Zay dia mangataka adio mangarahara ny fitantanana ny raharam-pirenena manomboka ny fitsanganana io gouvernementa angatahanay hitsangana aingan'io. Zay zany tiako hamafisina fotsiny tamin'le zavatra nilazainy teo.